Mbola betsaka ny toerana eto Madagasikara tena tsisy mahalala. Isan'izany ity iray ity. Raha teo any amin'ity toerana ity zany ianao dia manaraka ny lalam-pirenena fahafito dia aveo mandray ny lalam-pirenena faha-efatra amby telopolo mandrapahatonga eto Malaimbandy. Ity tanàna ity dia commune iray azo lazaina hoe lehibe ihany aty amin'ny faritra Menabe. Toerana tsy maintsy lalovanao izy ity rehefa mandeha ho any Morondava iny ianao. Tsy nijanona ela teto Malaimbandy moa izay fa tonga dia napakatra entana nanomana ny jianay. Mariako eto fa tsy maintsy fiara tsy mataho-dalana na hoe 4x4 ihany koa no hoentinao satria ny lalana dia tena ratsy dia ratsy ary tsy mahavita azy raha tsy tena hoe 4x4 ny fiaranao. Nanomboka teto dia tsy maintsy napidina entana teo ambony sarety izahay satria ny lalana izay ho aleha dia lalana tsy ho afaka ny fiara intsony mihitsy. Raikitra ny tongotra. Ny etapy voalohany dia tsy maintsy nipita n'ity reny rano be ity izahay antsoina hoe Menapanda. Rehefa tafita tamin'ilay rano be teo dia andeha rondonné 30 km. Tsy 15 à 30 15 km mandrapahatonga amin'ny toerana antsoina hoe Tsiazorambo. Iso any ay Tsiazorambo zany tanàna farany ho hitanay dia campement tsika zany afaka 7 km 7 km ce qui fait au total zany 22 km zany atao sa 15 km par tonga ay ok dia zay eo ity ry zalahy antsoina hoe hazona sakoa. Tsy le sakoa fahita lisany andavarandro reny zany fa sakoa hafa kely mihitsy ohatr'izao ny voaniny. Dia za moa zany dia tena nanangona betsaka mihitsy hoe atao goûter eny an-dalana eny dia nampirimo tato anaty kitapoko. Matsiro be. Sakoa ina moa izy teo zo? Sakoa fotsy noho ny sakoa tokora. Matsiro be le izy. Tsara. Tena amin'ilay makirakirana kely ohatran'ilay conseil féminin c'est masculin. Marquille hein? Marquille kale hein? Ah c'est acide. Bon, tout zany sakafon'ny dalo zany efa avy. On fait une formation. Une formation dalo. Ça commence. Ohatr'izany ao anatiny. Tena tsy ampozinareo hoe misy ala be ohatr' ty anatin'ilay 2 heures be te mety possible be azy be ohatr'izao taloha Ah oui, pas pire. hein? Plutôt savane ihany fa le tena betsaka nokinazy tsy nefa dia alana manga Dia alana manga satria reny ary ny hazo hitanareo re zao manga. Tsy tia le manga, tsy tia bandy, tia le manga. Miary. Dia teto moa zalahy dia nanararoatra ny sotro rano direct tamin'ny rivière. Dia nitoy ny jianay tamin'ny andro tena mamay farak'izay mamay be indrindra. Adiny roa mahery zay nanaovanay 7 km mety efa 6 mety efa 8 izy zay satria tena tapebe le masoandro ianao tsy afaka mandeha mafy satria raha mandeha mafy koa dia very le mandany hery loatra zany tsy mitohy le hoe mandeha 10 km any Tananarivo adiny roa
faty ohatrizay mafimafy mafana be mila misotro rano tsara. Ok, nanao pique-nique kely eto amin'izay zay a. Valaka lainga aloha raha ohatra ka tsy miteny aho hoe raha miteny hoe tsy valaka fa valaka. Inona ny sakafontsika miala? Aleo fary. Io sakafo an'io. On va faire de l'unboxing. Ouais. Unboxing, livraison vao tonga vao zao izy ty. Ja. Le atombontsika am'le kelikely aloha. Ino? Mananasy. Am'le any amin'ny 5 étoiles ty. Inona ny ao anatiny? Inona reny ao anatiny? Ny fonony fotsiny aloha dia efa tsara be a. Mbola tsy tapitra. Mbola tsy tapitra. Sandwich. Sandwich aux œufs. Zao ny ao anatiny. Miaraka amin'ny dessert kely. Dia izy ny dessert farany. Dia ilomano tsika avy eo. Waile, io ve le niteneninao hoe afaka sotroina? Sa ve? Tena sotroina io? Vita moa zany iny pique-nique kely iny dia nilatsaka tato anaty rano tato satria tena farak'izay mamay le andro dia mba se rafraîchir kely dia vidy izay rehetrarehetra toy ny dianay namaky vakan'iny savanina farak'izay mamay be mihitsy. Tsy haiko tsony 4 kilomètre zay vita. Na dia firy zay zavatra atao ty hafanana be. Loza be ty. Tonga raha amin'ity tanàna atao hoe Tsiazorambo ty aloha zay. Mbola tsy eto le campine fa akainy eto aloha zay a manokety zany no exporteur makanay. Tsiazorambo dia fokontany anankiray ao anatin'ny commune Malaimbandy aty amin'ny faritry Menabe aty. Ity ny tanàna hitanay farany milohany hidianan'ny Makay. Daholo ny hitanay fa reto netan'le sarety tamin'ny maraina teo. Dia akaina kely eto zay a dia mbola misy 7 kilomètre zay vao tonga any amin'le campement voalohany. Bon, courage. Teto moa zahay dia naroatra fampizara tamin'ireo ankizy teto an-tanàna sy nakaina milohan'ny tapany farany ditongotra androany. Zay lasa amin'izay zany tsika zao direction Makay. Tontianay anapitra ny tapany farany any ditongotra androany efa nomboka reraka tanteraka ny vatana fa ny saina sisa no mitondra azy. Teny an-dalana teny moa zany dia normal tratran'ny oran'izay fa fahavaratra ny andro fa ny nahatsara azy sy jerena rehetra dia maitso daholo. Ok là, ok. Rehefa nandeha teo tsy haiko hoe adeo firy zay nanomboka tamin'ny 6 sasantsika nandeha teo amin'ny firy zao amin'ny enina latsaka reo adony 6 eo zany ny lalana natao ditongotra tonga eto zay. Raiko tsara ny tsiromao zala analana ny courbature rehetrarehetra amin'ny vatana kelikely avy eo dia reny zala porteur miaraka amin'ny entana rehetrarehetra izay ilaina. Tsisy resaka be fa nanao point kely zala dia raikitra ny asa taony kapakitay taony nanamboatra ny taontsy ny rehetrarehetra iny. Androany
jour 3, troisième journée anay aty Makay aty. Efa amin'ny enina sasany zao, amin'ny enina moa zaho tsy amin'ny enina sasany, amin'ny enina izao zao moa zany zany aminareo ressentiako par rapport any journée anay maly, satria omaly zany tena nanao randonnée, nanomboka nanao randonnée en marche zany. Totalité nanao teo amin'ny 24 teo kilomètres, 24-22 teo kilomètres teo zay mafimafy zany hoe voalohany aloha zany rehefa anao an'ity mila hoe mental d'acier, mila efa zatra marche be koa de koatr'izay milamina. Faharoa mila misotro rano, tondra rano tena indispensable be satria maly fotsy zao nalany 4 litres, raha tsy izy an'izay mihina tsy fihinana teo. Fahatelo ny chaussures de marche, ilaina mitondra chaussures d'eau fa ilaina koa mitondra chaussures de marche tena hoe impeccable satria mafimafy le izy mila alaise tsara ny tongotra. De fahatelo mila atao maivana ny entana. Izay moa zany ny en gros ny journée anay maly de androany anintsika ny campement faharoa zay de androany koa no mirejoindre anay ny ekipa anay sasany mbola taraiky any to de any amin'ny campement manaraka any ny fotoana anao eo amin'ny 15-14 kilomètres zay androany. Lay be aty tongava aty fa mila mikotrana tsara de zay lay be ity zany de pisa be de amin'ny episode 2 fanena.